ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmanabatsika revaka malalatra trety sabotsy farany herinandro sabotsy fa 7 ny volana martsa. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny salamo fa 5:20. Salamo fa 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Salamo fa 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mahatoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema no hanodidinan'i Jehovah ny olony hatramin'izao ka ho mandrakizay. Fa tsy hitoetra ao aman-jaran'ny marina ny te-mpanjakany ratsy fanahy. Fandrao ny marina ninjitra ny tanany ny endry zava-jatry. Jehovah manaova soa ny tsara sy ny mahitsy fo. Fa izay mivily ho amin'ny isan-kelin-dalana mivilivily dia horoahin'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy any. Fiadanana eo an'ny Israely. Amen. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra ziona izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Amin'ny zao tonjato na zao vanim-potoana iainantsika izao moa dia sarotra ho an'ny olona ny mandanjalanja ny lahara-pahamehany eo amin'ny fiainany. Misy fampiasan'ireo ataontsika hoe ireo olona mpampahery zany ireo olona izay mpanolotsaina ny olona. Alors ataontsika hoe amin'ny alalan'ireo ataontsika hoe coaching dia misy ireo coach na ireo ataontsika hoe olona mpanampy zany amin'ny mpanolotsaina ny olona na tahaka zany. Dia misy ny ao anatin'ny zao toa fampiasa moa zany ilay antsoina hoe la roue de la vie izay ampiasain'ireo ataontsika hoe olona manao coaching zany na mety psychologue moa tsy de mampiasa azy loatra fa matetika ireo coaching no mampiasa azy. Hoe ahoana ny fomba hanampiana anao mba hampahomby anao, ahafahanao mamantatra hoe ahafahanao mamantatra ny tenanao hoe inona ny lahara-pahamehana amiko. Dia namorona ilay antsoina hoe la roue de la vie na kodiaran'ny fiainana. Tsy tena madika azy ilay teny malagasy hoe kodiaran'ny fiainana satria tsisy heviny mihitsy zany hoe kodiaran'ny fiainana zany. Fa inona ny azo andikana azy? Le hoe la roue de la vie dia karazana faribolana lehibe anankiray izay voazarazara ho 8 na 10 na 12 na 10 arakaraka an'izay tiana nirona anao eo. Fa ny tiana fotsiny dia ny hoe misy kodiarana anankiray izay tsy de hoe mikodia loatra fa boribory anankiray izay hitsinjarana hoe inona no zarazaraina zany faribolana io. Dia eo no ihany mandanjany hoe inona ny zavatra lahara-pahamehana aminao, inona ny zavatra maika aminao amin'ny zavatra 10 na 9 na 10 na 12 zay atoro anao ohatra hoe fantarinao zany hoe inona ny zava-dehibe aminao, ohatra n'inona ny anjara toeran'ny asa eo aminao, ny namana, ny fitiavana, ny vola, lafiny ara-panahy, ny fikarakarana ny vatana sy ny sisa rehetra. Ny tanjo ilay kodiaran'ny fiainana zany dia ny hoe ametra-pantaina hoe ohatra n'inona no ny fotoana atokanao mahazava-dehibe aminao, ohatra hoe ny fialam-boly ve mba misy fotoana eritreretinao an'izany, ny lafiny ara-panahy ve. Ny tiana tenena dia ny hoe ny olona ankehitriny dia fanoritana zavatra be dehibe ary indraindray dia tsy mahafantatra intsony izy hoe iza ny tenany ary tsy mahafantatra koa hoe hoaiza izy, tsy mahafantatra intsony nefa dia lasa entin'ny fiainana iny izy. Dia izay no mahatonga ny maro ankehitriny indraindray mandalo maka coach na tahaka izany mba hampio kely mba handamina ny saiko, handamina ny fiainako. Fa ohatran'ny tsy haiko intsony hoe inona ny tokony ataoko, ohatran'ny tototra. Dia hotsika manao hoe indraindray sarotra ankehitriny ny andaminan'ny olona tsy ny fotoanany ihany fa ny fotoana ange fa efatsika hoe vokatry fa ilay andaminan'ny olona nataony hoe fiainany mihitsy. Indraindray tsy hitan'izay hitondrana azy ary mahatonga fikorontanan-tsaina io, mahatonga avizanana, mahatonga toe-tsaina kizitina, toe-po kizitina tsy afaka mifandray aman'olona.
ity salama ity a dia manazava amitsika mahazava-dehibe ny ataontsika hoe ny mampitombona tsara hoe iza ny olona manana fiainana mitoetra tsara, mitombona tsara. Ahoana ho anananao fiainana mitombona tsara, mitoetra tsara. Am'izao azakazaka zay ataontsika hoe mampienjery zao. Ny fotoana nandray sarotra be mandamina azy, ny vola sarotra ny mandamina azy, ny fifandraisana man'olona sarotra ny mandamina azy, na de am'izay heverina ho tsotra azy ndraindray sarotra. Ahoana reo no ahafahana mandamina zany? Dia ny baiboly a de manana fomba fijery manokana ny amin'ny hoe toromarika manokana hoe ahoana kay mba hananan'ny olona fiainana mitombony. Ny voalohany indrindra zay aseho ny ty Salamo 5:20 ty dia mahazava-dehibe a ny fananan'ny olona fiainana mitombona anao. Hoe io fiainanao io a dia ny sitrapon'Andriamanitra de tokony hitombona tsara io. Fiainana milamina tsara zany. Ny planin'Andriamanitra ny fiainan'ny olombelona de fiainana milamina tsara. Ny korontana eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy ao anatin'ny planin'Andriamanitra mihitsy, tsy akory fantatsika zany. Fa ny planin'Andriamanitra na ny fandaminan'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra na ny fikasan'Andriamanitra de ny hoe ny ananan'ny mpino, ny ananan'ny olona fiainana milamina tsara. Fa ny mahatonga ny fiainan'ny olona tsy milamina tsara dia satria lay manofo azy, lay maha-olona feno azy ndraindray tsy miorina am'lay tian'Andriamanitra iainany, de manjary mizara atsy ny fony, mizara ny sainy, mizara ny fanahiny, de samy mandritra azy reny de tsy manana fiainana tena milamina tsara izy. Ny baiboly a am'ty Salamo 5:20 ty de mampitahatsika manao hoe zava-dehibe ny fiainana milamina tsara. Zay aloha tsy adikevitra hoe baiboly ny olona rehetra de mila an'izay. Fa izao ny fomba akanesana any am'izay fiainana milamina tsara zay ny tsy ananan'ny olona, zay ny tsy hitan'ny olona. Ny baiboly de mampitaha zany am'ty salamo fiakarana ty, salamo fanaon'ny olona de miakatra any Jerosalema rehefa hivavaka, salamo fanao andeha hamonjy pasika any Jerosalema izy ty. Dia zay mahatonga zay salamo fiakarana, salamo andeha hiakatra ho any Jerosalema zany, hira atao rehefa andeha hiakatra any Jerosalema. Dia eto zany Salamo 5:20 ty de mazava tsara mihitsy fa ny fiainana milamina tsara de hoariny amin'ny tendrombohitra Ziona. Alay fisaritsaina hoe miainga avy any Galily ny zanak'Israely a andeha hitady fiadanana satria andeha hivavaka izy io zany, andeha hanatrika ny pasika na hanatrika fotoan-dehibe teo amin'ny zanak'Israely na ny pasika io na ny fetin'ny tranondratsakazo na ny fetin'ny tabernakely io na tahaka zany, de mandeha miakatra any Jerosalema izy. Dia alay fisaritsaina hoe mbola voavy lavitra izy de mahita lay tendrombohitra Ziona. Atao fisaritsaina hoe any Ambohibao any ianao na any Ambohidratrimo anao de mahatazana ny tendrombohitra aty Andohalo ohatra na de mahita ny rapana Manjakamiadana. Dia ohatr'izay koa ny zanak'Israely avy lavitra be de mahita lay tendrombohitra Ziona. Ary dia rehefa mahatazana ny tendrombohitra Ziona io izy de faly izy satria andeha hivavaka. Ny antony andehanany any zay hoe fiakarana dia andeha hitady fiadanana, andeha hitady fifaliana, andeha hanotrona, andeha hifanotrona, andeha hiona amin'ny mpianakavin'ny finoana. Zany hoe fiainana raha tsorina de zao ndeha hiona amin'Andriamanitra ka mitady fiadanam-po. Dia mbola eny an-dralana izy de efa mira diry ty zany hoe hoay tahaka an'io tendrombohitra Ziona io ny olona izay mahatoky an Jehova. Tahaka ny tendrombohitra misy ny tempoly, misy ny lapa-panjakana io ny olona zay mahatoky an Jehova, mitoetra tsara. Ary dia hotsika manao hoe ny amin'ny salamo zany amin'ny baiboly de ny hoe zava-dehibe ny ananan'ny olona fiadanana sy fiainana mitombona tsara ary planin'Andriamanitra zay. Fa izao inona ary ny fomba, ahoana no hatongavanao am'izany? Fa hoarin'ny mpanao salamo amin'ny tendrombohitra Ziona izay olona rehetra manana zany fiainana milamina zany. De hoy ny mpanao salamo eto manao hoe ny olona zay mahatoky an Jehova. Ny lalana makany an'izany fiainana mitombony zany de ny fahatokiana an'Andriamanitra.
ny fiankinana amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy ny fiezahan'ny olona maha olona azy aloha voalohany indrindra, fa ny fametrahana le fiainana eo ampelantanan'Andriamanitra. Raha ohatra ka mijery sika mety ilain'ny olona mihitsy ny torohevitra tahaka ny resahantsika eto momba ny hoe la roue de la vie, mety ilainao ny hoe mandanjalanja an'izany tokoa ny hoe mba aizavaiza moa zany mba fotoana ialako voly am'ty fiainany ity, mba aizavaiza moa zany ny anjara toeran'ny fianakaviako, mba aizavaiza moa zany ny anjara toeran'ny ny namana, mba aizavaiza ny anjara toeran'ny asa, sao de lany amin'ny vola fotsiny tokoa ny fotoanako, sao de tsisy fotoana ho an'ny ara-panahy, sao de tsisy fotoana ho an'ny fianakaviana. Manampy anao tokoa ity la roue de la vie ity, na ity fomba famalina fanontaniana ity hoe inona no atao zava-dehibe amiko ve reto zavatra reto. Fa ny mampasarotra kely azy de satria ny andanjana azy de ny hoe arakaraky ny fotoana ve, hoe rehefa omenao fotoana ve izy de tena zava-dehibe aminao, ary rehefa tsy omenao fotoana ve izy de tsy zava-dehibe aminao. Zay ve natao hoe zava-dehibe, sa koa hoe arakaraky ny vola hoe rehefa andaninao vola be izy de zava-dehibe, fa rehefa tsy andaninao vola izy tsy zava-dehibe. Zay ve ny andrefesana azy. Tsy de mora loatra ny mamantatra an'izay raha ohatra ka jerena amin'ny ataontsika hoe fiainana tsotra fotsiny zao. Mety hoe tsy zava-dehibe aminao ny ohatratsika zao matory, dia raha matory anao dia zava-dehibe ny torimaso, fa tsy azo refesina ao anatin'lay la roue de la vie. Misy zavatra be dehibe zay zava-dehibe amintsika fa tsy voarefy ao anatin'io, satria ny andrefisantsika azy de hoe ny vola, ny fotoana izay tsy azo refesina amin'ireo mihitsy, dia zany hoe tsy azo tetena ataontsika hoe fitaovana ampiasaina ihany io, fa tsy tena marodrefy ahafahanao mitondra makany amin'ny antsoina hoe fiadanana, satria kady saina fotsiny io, kady saina fa fanamboaran-tsaina zay ilaina, fampitoriana ny saina zay ilaina, fa tsy tena mamany olana, tsy tena mitondra anao any amin'ny antsoina hoe fiadanana. Fa Baiboly de manazava manao hoe ny kristianina de tokony olon'ny fiadanana, satria mahatoky an'Andriamanitra izy. Ny lalana voalohany indrindra mahatonga ny olona makany amin'ny fiadanana dia eo no hoe fiezahanao mandamina ny fotoananao, mandamina ny volanao, mandamina atsiaro ilain'izay. Fa ny fototra de zao ny valin'ny fanontaniana hoe aiza ho aiza eo amin'ny toeranao, aiza ho aiza eo amin'ny fonao, aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao aloha Andriamanitra. Eo no manomboka ny fanontaniana, eo no manomboka ny antsoina hoe fiadanana sy fifaliana. Aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao aloha Andriamanitra. Mety avadika koa tsy le fanontaniana, aiza ho aiza eo amin'Andriamanitra ianao, moa ve ianao akaiky an'Andriamanitra, moa ve ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra, aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao ara Jesoa. Dia raha ohatra ka mahavaly zay fanontaniana zay na Jesoa ve, Jesoa ange eny fantatro fotsiny izy, eny nianarako tany amin'ny sekoly ny momba azy, eny za de kristianina miankina sy lalahady, eny za de ao anatina fikambanana maro isan-karazany zay kristiana, be dehibe no eto avalinao azy. Fa tsy zay ihany, tsy zay ny dikany voalohany le hoe olona mahatoky an'Andriamanitra. Fa ny olona mahatoky an'Andriamanitra de ny hoe olona izay ny fiainany dia miankina amin'Andriamanitra, ka izay rehetra ataony dia ametrahany fanontaniana ny amin'ny hoe inona moa sitrapon'Andriamanitra amin'ity zavatra ataoko ity. Ny olona mahatoky an'Andriamanitra de olona miasa mazava ho azy, miezaka, mitady fora, ohatry ny olona rehetra. Saingy zao olona zay manao hoe zay mahasoa eo amin'ny fiainako de Andriamanitra no mitondra azy. Za miasa, za mivavaka, za miezaka, za mandeha araka ny fahamarinana, za manao an'izao, fa izao zay vokatra omen'Andriamanitra, zay hitondran'Andriamanitra de mahafaly. Ary de hotsika manao hoe ny olona mahatoky an'Andriamanitra namindra ny fitokisany tamin'Andriamanitra, zay ny voalohany mitondra fiadanana. Manasitrana anao io hoe ny amin'ny fiainako de efa napetrako tamin'Andriamanitra, ny an'ny fiainako de eo ambany mason'Andriamanitra, de manasitrana ary mahatonga anao mitombona tsara. Voalohany indrindra amin'ny ara-tsaina aloha, satria tsy merikerika ny sainao amin'ny ara-batana, na ataoko hoe milady amin'ny lafiny fizika na fiziolojika ary, de mampitombona anao tsara ny hoe za manan'Andriamanitra tia iankinako, mahafantatra zay mety amiko.
no zany dia ny voalohany ny mpanao salama eto de zao izay olona mahatoky an' Jehova de tahaka ny tendrombohitra azy io efa nataony efa tononkira izy io efa misy tononkira namorona an'io hira io ny feo amanton'alina de manana an'io hira io hoe zay mahatoky an' Jehova manana an'io hira io ny feo amanton'alina de tsara na ny tonony mazava ho azy ny aika tamin'ity salama ity ny feoany zay manaraka ny ataontsika hoe manakaky ny bakira malagasy de tena tsara mihitsy tsara enonao ny hoe hira tony mampihetsi-po mitaonanao hoe anankina ny fiainanao amin'Andriamanitra hoe raha mahatoky an'Andriamanitra ianao de zao mampisy fiadanana zany mampisy fiainana mitony zany mampisy fiainana milamina ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra lalatokana ihany zany hoy mpanao salamo ny fiainana mitondra ho amin'ny fiadanana ny fanekena atoky an'Andriamanitra de teny hoe mahatoky mitovy tsisy valaka mihitsy amin'ny teny hoe mino ny mpino zany ny olona manana finoanan'Andriamanitra no manana fiadanana fiainana mitombona tsara dia raha somary androso lalina kely isika no hoe raha ohatra ka miteny hoe mahatoky an'Andriamanitra manankina ny fiainako eo anatren'Andriamanitra dia ahoana no ataoko inona ny lalana diaviko mba ampitongahy hitoetra mandrakarivo amin'le fahatokinan'Andriamanitra miteny azy any zao hoe za tompo matoky anao ahoana no andaminako an'izay am'izao ankehitriny zao za zao tompo de tebiteby be azo ao ahoana no andaminako tsy haiko tsony andaminako ny fotoanako tsy haiko tsony fa difitry ny olana difitry ny zavatra maro samihafa ndray ary stressé mihitsy hoe ianao ahoana ary ny ataoko Andriamanitra mandre ny teninao mamaky ny baiboly hoe matoky an' Jehova mifonao rehetra maheno ny teninao apetrao am' Jehova lalanao fa aza manana inana aza manany am'izay hoany ahoana no amy lafiny pratika ahoana no iainako an'izany de ny baiboly ihany manazava azy ny voalohany de zao ny fibebahana ny atao hoe fibebahana eo dia ny voalohany de ny hoe fanekenao ho mpanota fanekenao fa ny ota de mitondra korontan-tsaina korontam-panahy ao anatin'ny olona ka rehefa midina aminy hoe metraka matoky an'Andriamanitra dia mibebaka ny dikale mibebaka de ny hoe fanekenao fa olombelona ianao olombelona mety diso olombelona mpanota olombelona tsy tanteraka olombelona mangetaeta fiadanana amin'Andriamanitra olombelona te amiditra am-pihavanana amin'Andriamanitra olona te hanana fiainana fiadanana lay fibebahana zany dia akoatran'le fanapahan-kevitra iova fiainana dia akoatran'le fanapahan-kevitra iova fiainana de ny hoe fanapahan-kevitra hoe za tompo any de mangetaeta ilaiko io miaraka aminao ny fibebahana zany le fiainana miaraka amin'Andriamanitra zay ihany no midingana voalohany rehefa miteny hoe matoky an'Andriamanitra anao dia fiainana atao hoe za Andriamanitra te iova tiako hoe ny lahara-pahamena ny fiainako dia lahara-pahamena zay miainga amin'ny sitraponao fa raha ohatra ka miainga amin'ny sitrapon'ny olona la miainga amin'ny sitraponao ny lahara-pahamena de zao mihamana lavitra an'Andriamanitra ianao de dia vetivetika eo de milamina ny fiainana fa vetivetika eo dia mikorotana indray de manjary tratran'ilay fiainana tsy milamina fa ny faharoa zay hevitry ny teny hoe matoky an'Andriamanitra ohatsika hoe fiainana fibebahana fa ny faharoa de zao ndigana faharoa de zao fiainana feno fahazavan-tsaina ny dikany hoe fibebahana de fiovantsaina zany hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de omen'Andriamanitra voka asan'ny fanahy masina io miatoraka amin'Andriamanitra mivavaka mamaky soratra masina dia omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina mangataka tolontsaina avy amin'Andriamanitra ary io amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny fampianaram-pinoana amin'ny alalan'ny hira sy mozika kristianina azo atao zany amin'ny alalan'ny dinidinika amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona sy ny namana de omen'Andriamanitra tolotsaina ianao omen'Andriamanitra tolotsaina nafantatra hoe zao ny fiainana manankina amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ianao ary de ifiainana feno fahazavan-tsaina vokatry ny fitarian'ny fanamasina io de miteraka lafin'ny fahatelo miteraka fifaliana ary i fifaliana io le ataotsika hoe maro-toerana mampamaro-toerana anao le hoe fiainana feno fifaliana lay fibebahana
manjary mahatonga anao mahafantatra ny lalana izorana de mitondra anao amin'ny fiainana feno fifaliana. Ary ny ahafantaranao hoe mitombona tsara zany fiainako zany de zao manana fifalim-piainana ianao, joie de vivre. Ny kristianina tsy hoe olona miferin'aina lava tsy akory. Ny olona miferin'aina lava de olona tsy hana ekilibra izy, tsy milamina tsara zany ny fiainany, tsy manana fahatonina izy. Fa ny fiainana kristianina de zao fiainana manana fifaliana. Ary ny zava-dehibe aminy tsy ny mamatsa-panontaniana hoe lara-pahamena amiko ve ny vola, lara-pahamena amiko ve ny asa. Tsy zay ny olan'ny kristianina, tsy mamaly an'izany fanontaniana zany ny voalohany maika amin'ny kristianina. Fa ny kristianina de ny hoe ao amiko Andriamanitra, ary Andriamanitra mitarika ahy amin'ny fahazavan-tsaina de omen'Andriamanitra taridalana, pitsiny fanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, ary ny tolotsaina avy aminy de fantatro any lara-pahamena. Mety 10 minitra ihany sisa natokako ho an'ny zavatra anankiray saingy iny 10 minitra apaha-potoana iny ohatran'ny adiny ray ny fifaliana entin'izay. Mety nisy zavatra tena tsy vitako mihitsy fa hoe lany tany amin'ny mety hoe tapakandro lany tany amin'ny fanatanjahantena. Fa 10 minitra fotsiny sisa no nafahako ohatra hoe ndresaka ny lafy manokana amin'ny fiainana, tsy fantatro mety 10 minitra aza sisa tany am-piasana ohatra, na adiny 3 tany am-piasana fa sasakadiny tany amin'ny fanatanjahantena. De rehefa ao anatinao le fifaliana sy fiainana miaraka amin'Andriamanitra de zao iny 10 minitra na iny 10 minitra iny mety ho kely amin'ny fandrefesana azy amin'ny fotoana, fa zao nampanan-karenanao iny satria azon'Andriamanitra omenanao ao anatin'ny 10 minitra ny zavatra zay nieritreretinao azy ao anatin'ny 10 minitra. Ary mety zavatra tsy nataonao tao anatin'ny 2 minitra, omen'Andriamanitra anao anatin'ny 10 minitra. Tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ny fiezahana mazava ho azy, fa ny hoe rehefa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra de fiainana miteraka fifaliana, ary lay fifaliana io de manjary mampahavokatra lay asanao satria fifaliany ny fanamasina fa tsy fifaliany ataontsika hoe zao tontolo zao. Zava-dehibe zany ao anatin'le fiainana miaraka amin'Andriamanitra, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny fiezahanao koa, ny fifehezan-tenanao, fa tsy hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra de tsy mifehtena, tsy miezaka, mifanohitra amin'izay mihitsy. Zay le resahantsika hoe ny fahazavana, ny fahazavan-tsaina de mampianatra anao ahay andamina ny fotoananao, mampianatra anao ahay andamina ny olana rehetra amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy tompony afaka malala de nanan'izay toe-po sy toe-tsaina zay, ary de nampianatra ny mpianatra izy ny amin'ny hoe ny fiadanako no avelako anareo. De tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako. Inona ny fiaralahidin'ny fiadanako? Ho Jesosy. Inona ny fiaralahidin'ny fiadanana ho Jesosy? Ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavanamana, ny fifalim-piainana, dia ny fahatokiana ny fitantanan'Andriamanitra. Ny tompony taridalana afaka malala ka nanao fiainana mitoetra tsara, fa tahaka ny tendrombohitra ziona, na inona tafiotra, na inona etraketraka, na inona fahasarotam-piainana de zao rehefa eo anivo ny fiainanao Jesosy, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de zao lay tendrombohitra izay tahaka ny tendrombohitra Golgota de teo ny hazo fijalian'i Kristy, dia eo amin'ny fiainanao eo koa, eo ny hazo fijalian'i Jesosy tahaka ny tendrombohitra iny, mitsatoka eo amin'ny fiainanao ny hazo fijalian'i Jesosy, de zao hazo fijaliana mitondra fiadanana io, de manana fifaliana fa efa resin'i Jesosy ny zavatsarotra rehetra de meteza iaina ny fifalian'ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka ary sika. Tompo misaotra anao zay. Misaotra fa menao anay ny fanalahidin'ny fiainana mitoetra tsara, mba tsy ho tahaka ny akoho fahelin'ny rivotra ety amin'ity tany fandalovana ity zahay ka izy ety zao tontolo zao hitondrana anay no hitondrana ny fiainana. Misaotra fa menao anay fa ny fahatokiana ianao manjary fibebahana, ny fahatokiana ianao manjary fahazavan-tsaina sy taridalana ho an'ny fiainanay, ary ny fahatokiana ianao manjary fifaliana mampitombona tsara ny isan'andronay. De tahiny ny fiainanay tompo mba hitoetra tsara, ary ataovy matoky anao zahay, ataovy mitoetra mandrakarivo anatinay ny fitiavana sy ny fahatokinanao Andriamanitra. Jereo ny tokantranonay, jereo ny asanay, jereo ny fianakavianay, jereo ny ankohonanay, jereo tompo malalo ny fiainanay, ataovy mba fahasoavanao ary azonay antoka fa mpamonjy tianay ianao. Faranan'herinandro isaoranay ianao zay rehetra
nomenao anay Jesoa tsy tapakatry ny sainay fa nisy ny velomanay tamin'ity herinandro odila ity de mametraka ry herinandro vaovao sady eo am-pelantananao zahay rakofy amin'ny fahasoavanao ny herinandro vaovaonay mba mialany elokay am'izay rehetra mety napalahelo anao nataonay tamin'ity herinandro lasa ity fa ataovy amin'ny fahasoavanao ny herinandro vaovao saotra Jesoa amen.